toy ny fiangonana rehetra dia nankalaza ny alahady ny sapandrofi ihany koa ry zareo teo anivon'ny FJKM manandrinina lovasoa maly alahady ny fanindran-dalana tao anatin'izay fankalazana izay ihany koa ilay hetsika izay natsoina izy ireo hoe vehivavy miara-mientana. Tahaka ny fiangonana kristianina rehetra dia isan'ny mankalaza ny alahady ny sapandrofi ny FJKM manandrina lovasoa avaradrano maly. Maro tamin'ireo kristianina nitondra ny sampakaso sy nanao izany tamin'ny fanombohan'ny fanimpom-pivavahana. Ankoatray dia nanao hetsika manokana ihany koa ny fiangonana noho ny fankalazana ny fahadimapolo amin'ny 100 taona ny orenany tamin'ny alalan'ny hetsika vehivavy miara-mientana. Tamin'ity ary dia ny vehivavy no indray anjara manontolo tamin'ny fanimpom-pivavahana raha matovady mitandrina noho nitarika ny fanimpom-pivavahana raha toa akamin'ny tandrina Ravalson ny torony tenin'Andriamanitra. Taoriana ny toroteny dia izy no nantanteraka ny vavaka fangatapahina ho an'ny rehetra. Zany dia vehivavy mitondra fotoana rehetra hatramin'ny mpitendry zava-maneno ka hatramin'ny mitondra ny tenin'ny Soratra Masina dia natao ny vehivavy daholo. Ny fadiom-polo 100 taona moa dia mbola mitohy amin'ity taona ity ary amin'ny voalohany volana May dia misy ny atao hoe fiarahan'ny mientana ny nanetra toandro ny fanafasan'ny tompo rehetra izay ho ataony amin'ny espace Eldorado Solandro izay anasahana ny mpandray fasan'ny tompo rehetra. Efa 13 volana jona anakio dia anjaran'ny lehilahy kosa indray no mitondra ny fotoana amin'io ary venery avy fa tsy anjara kilomben'olo tsika lehilahy amin'ny fotoana io fa dia ho tonga maro. Miara-mientana tokoa ireo vehivavy tamin'ity andro ity izay hita fa hatonga maro mbola maro be no hetsika ataon'ny fiangonana FJKM manandrina lovasoa avaradrano ka ny akaiky indrindra dia ny andro ny mpandray ny fanasan'ny tompo izay tanterahana ny Alarobia 1 May. Mbola isy ihany koa ny hetsika manaraka amin'ny volana Jona.